Ny hetsika nataon'ny malagasy miraisa mifankatia teto Androany moa zany a dia ny feona dia nivon'ireo pro national zany ireo mpikambana pro national hijerevana inona indray ny hetsika manaraka tokony atao eto amin'ny tany sy firenena zany ary tao anatin'izany misy hetsika kely moa zay efa nofosan'ny malagasy miraisa mifankatia zay nataony teto amin'ny tany sy firenena dia voalohany ny fampihavanana hoe tokony hisy fampihavanana ho atao araka ny tokony ho izy a eto amin'ny tany sy firenena marihana fa ny malagasy miraisa mifankatia dia efa nanomboka nanao ny hetsika io tamin'ny taona 2012 ny alohan'ny fampihavanana natao teto efa nanao zany hetsika zany izay a nametraka ny antsoina hoe andro fihavanana dia zay zany ny angatanay a sy tiana ho tsindrina hoe tokony arak'izay le fampihavanana araka ny tokony ho izy zay ny atao a zay namoaka zay hoe fikevitra fito moa zay tamin'io fotoana anaovana an'io hoe hetsika eo amin'ny fampihavanana io a dia ny fampihavanana ny olona amin'Andriamanitra voalohany indrindra dia fampihavanana amin'ny samy mpampihavana zay tsy nitsoniava zay kanefa zay ny tena hoe tokony atao voalohany indrindra le fampihavanana amin'ny mpampihavana satria lasa misy mpampihavana maromaro amin'izao fotoana zao mitsangana ary zay nefa raha mitoy a dia hiteraka krizy eo amin'ny fitondrana amin'ny fitany sy ny fanjakana zay hoe mpampihavana maromaro mitsangana araka ny foto-kevitra samy hijoroany zay mety hoe misy katsikatsi politika koa ambadika zay fampihavana mety atao zay a ka zay zany mba mangataka aloha tsahatra aloha ny fampihavanana ratsy mifanaraka amin'ny tokony izy a sy fampihavanana araka ny tokony izy zany zay ny voalohany dia ny faharoa koa dia ny amin'ny resaka asa sosialy sy ny asa fampandrosoana zay amantoko politika ny malagasy miraisa mifankatia moa zany dia be da be ny asa sosialy sy ny asa fampandrosoana zay efa nataonay teto amin'ny tany sy firenena dia mbola hitoy hatrany amin'izay hetsika zany ary indrindrindra irona bebe koa amin'ny fanabeazana olom-pirenena vanina zay satria hitany hoe any mitsy ny tena lesoko amin'izao fotoana izao a mahatonga ny tokony hoe zava-misy eto amin'ny tany sy firenentsika satria tsy ampy fanabeazana ny vahoaka tsirairay avy a eny hatrany amin'ny mpitondra fanjakana aza misy fanabeazana tsy tokony mbola tsy ampy a amin'izany hoe fanompona vahoaka zany raha ny tena izy satria zay mitanjona hoe manompo vahoaka fa tsy tompoiny vahoaka dia ny farany zany amin'ny fanatirana ntsony hoe programme sefa zay vina-piaramonina na hoe projet de société an'ny malagasy miraisa mifankatia mitoy ihany ny fanatanterana io a zay marina moa zany fa vina-piaramonina amin'ny setra politika izy io a fampatrona firenena amin'ny ankapobeny ary fanohizana fametrahana andreo hoe fototra ny malagasy miraisa mifankatia na bazy a hatrany anivo vokotany satria hatramin'izao moa zany dia eo anivon'ny distrika efa misy malagasy miraisa mifankatia ary eo anivona toko hoe commune maromaro eto amin'ny tany sy firenena zany dia mbola mitoy zany amantoko politika azy zany ny hetsika fampihavanana marina moa zay efa nanangana le antsoina hoe vovonana ny mpampihavana na hoe plateforme pour la réconciliation et la paix zany zay natsakaray tamin'ny volana novembre taona 2012 zay koa zany miantso an'le olona mpampihavana rehetra tokony hivondrona zany zay zany hetsika ho amafisana iny zany tena marina hoe fampivondronana ny mpampihavana dia hijery hoe inona fampihavanana araka ny tokony ho izy zany fa tsy zay mampetany tsiraray marina manoko aloha fa zay dia efa nanatrika an'ireny hoe fampihavanana zay natao reto natao teto amin'ny tany sy firenena ohatra hoe tamin'ny nataon'ny FFKM efa nanatrika aty zay nisy mandray anjara tamin'ny herintaona moa tamin'ny volana May 2014 fa ny sosikevitra tiana hiatsipy angamba ary araka ny voalazako teo efa namena iny FFKM le sosikevitra ho amin'ny fampihavanana zay efa navoakanay dia tsy tokony hijanona amin'ny hoe fampihavanana mpanao politika fotsiny izy fa tokony hitoy amin'ny fampihavanana amin'ny foko a 7 zay tokony hisy fampihavanana atao amindreo eny hatramin'ireo vahiny mipetraka eto Madagasikara ary hatramin'ny fianakaviana mihitsy any tokony hisy fampihavanana ao atao fa tsy mijanona mpanao politika fotsiny fa lasa diso ny fampihavanana atao raha hatrea amin'ny mpanao politika dia mijanona isika ary indrindrindra koa ny mpampihavana samy mpampihavana tokony havana tokony zay zany aloha nataon'ny FFKM voalohany hoe miantso n'iza ny olona joro mpampihavana dia mihavana aloha dia mametraka ny foto-kevitra iraisana zay vao morona mankany amin'ny fampihavanana fa raha vao misy mpampihavana samy mpampihavana mitsangana dia misy fisarahana foana ary vao misy fisarahana dia tsy maintsy misy foana ny kotana aoriana fisarahana